Eny ary topolasy topovavy ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarina miara-manonja amin'ity latsinainy faharoa amby roapolo ny volana Jolay 2020 sy 2020 ity. Miaraba antsika rehetra ny tenako, miaraba ihany koa ny teknisiana zay miara mampita ny sary sy ny feo amin'izao maraina izao, na ny eto anivon'ny MBS Foibe sy ireo any miratsana samihafa amin'ireo distrika zay mandray ity fandarantsika ity, ary mandray ihany koa ny fampitana ireo vaovao ny MBS izany torak'izany ireo namana ao amin'ny radio Mata. Zay moa ma hoe miara-manonja antsika dia onjam-peo roa no mampita izany, raisinao amin'ny 100 teboka 9 ary ny MBS 5 teboka 4 amin'ny alalan'ny modulation de fréquence zany. Ny endriky ny fandarantsika dia mazava ho azy rehefa zoma ohatran'izao dia ny député Bokosy Toditsoa Andriamampandry boribory tamin'ny fahenina no nahavoafidy azy, na ny député Rastany Randriana Stanislas boribory tamin'ny faharoa no nahavoafidy azy no miara-dalana amintsika. Ka ho amin'ity androany ity zany rehefa banga teo amin'ny herinandro vitsivitsy teo ny député Toditsoa noho ny vonana azo azy moa zany mazava ho azy, satria efa neditsika teto zay fiaraha-miora amin'izay ny amin'andao zany ny zokiny dia androany izy vao tafaradalana amintsika zany hitondra fizaram-baovao, fanadiadiana, fandaliana na hitondra an'ireo zarahay arak'izay mba traikefa sy ireo andraikitra raisiny amin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra azy izay. Izany indrindra no handraisantsika voalohany ny député Toditsoa. Ho avy eo ihany ireo vahiny samihafa fa mbola ny andalana any sasany, fa rehefa tonga zay fivahinianan'izy ireo dia ampidirina ato anatin'ny fandarana. Ny vaovao mbola misy vaovao zay andrasantsika ihany koa hirotsaka rehefa avy eo, dia rehefa vonona zany vaovao samihafa zany dia ezahako ny mampiditra azy amintsika zany. Ny tenako no miaraka amintsika, fa ny namana rena moa zany dia voatazona amin'ny andraikitra zay iantsoroany dia manolotra ny fialantsiny zay tsy tafaraka amintsika izy anio azoma zany. Député Toditsoa, tafaraka indray tsika androany, efa miandra ny mpijery, ny mpanaraka, ny mpieno, vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy na eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina any rehefa zomana député Toditsoa na député Rastany ianao indray ny tafaradalana amintsika eto. Dia miaraba député. Ya miaraba anao Faniry, dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay mieno ny miara-manonja amin'izao fotoana izao, ary mankasitraka anareo fa dia tena mieno tsy tapaka mihitsy ny vahoaka ny miara-manonja satria mitombo hatrany ny mieno, indrindra fa amin'izao vanim-potoana zay tena masahirana ny firenena izao dia mieno ny vavaon'ny olona ary mieno ny zavatra zay tokony ahitsy ataon'izao fitondran'izao ny olona, ary tsika koa moa dia manabe ny olona mitaiza vahoaka tsika ao anatin'izay Faniry. Koa zay zany ny saorana ny olona rehetra zay manaraka tsy tapaka na amin'ny miarahaba manoka ka ny fiainana ary ty efa tena tsy hitany zay nanaovana amin'ny fiainana vao maika asianareo skandale foana zany ao anatin'izay, ka mino somana tena fa tsisy tsony zany, fa mino fa mpitondra ieno sy anatanteraka amin'izay no isy eto zany ao anatin'izay. Fa raha mbola tsy hanao an'izay nareo amin'izao fotoana izao dia aleo ny ampitso no amaritra azy Faniry. Hiditra amin'le TFM amin'izay tsika tsotra foy sady mazava, 10 minitra ny stade iny taloha fa 10 minitra ny député Toditsoa zany gouvernance locale ny resantsika na fitantanana eny fotony. Rehefa nanao an'iny tsika tapa-bolana lasa zay député Toditsoa dia nahazo message be da be hoe tena asaizy tovy any député aloha lizy fa misy lesona kely azo raha tovina lizy. Tsika koa mandray maimay-pony eto alohan'ny idiran'ny vice président national misary zay faritany Antananarivo amin'ny antony RMDM Alain Ndremiseza sady filoha national ny antoko MCDM. Rehefa aveo dia zay angamba député Toditsoa no hamaranana ny TFM. Ya gouvernance locale moa nresantsika farany fa noho ny fangatantsika mbola misy totoy an'iny hoe ahoana ny fomba tatao an'izay ny fiaina iny moa zany dia hoe mila zany participation ny vahoaka zany amin'ny fitantanana eny fotony ao anatin'izay, mila impliqué zany ny vahoaka, misy tamerina andraikitra zany zay tokony atao anatina gouvernance locale, dia tokony isy transparence mangarahara zany ny fomba hitantanana zany ny commune, satria ny commune zany nanisany tena hoe mampandroso mivantana ny vahoaka eny fotony. Fa tsy vitan'ny commune irery io zany fa tsy maintsy misy le
fandraisana ndraikitry ny vahoaka zany zay le hoe participation ny population locale zay ny atao hoe gouvernance locale lo tsika anatin'zay fa izao zany a dia misy ny atao hoe SLC ao anatin'izay io zany dia rafitra hoe structure locale de concertation zay napetraka zany a am'izao fotoana zao ny anarany moa taloha ary zay mahavoatsika inge le anarana fotsiny novaina zany ao anatin'izy CCD ny anarany taloha comité communal de développement de novaina CDD de zao ndray izy a SLC efa be ny tanàna lefitra Antananarivo renivohitra mantsy matoa mitikany an'izay rehefa be ny tanàna lefitra koa amina commune rurale voafehako tsara zay le atao hoe décentralisation zany le izy zany a le anarana fotsiny miova fa tokony le fomba fiasa mihitsy zany no tokony hovaina zany ao anatin'izay le SLC tsy hoe ratsy akory ao anatin'le izy fa le stratégie fomba anatanterana azy le approche fomba anatanterana azy zany a mila mafisina satria misy commune firy eto Madagasikara firy fotsiny ny commune mampiatra le hoe SLC io SLC zany dia fika manana maromaro ny olona eo ny société civile ny ONG ny conseiller ny mpitondra fivavahana maro ny orinasa privé zany ao anatin'io io zany dia maneho ny hevitra mba ahafahana mampandroso ny commune zany ao anatin'le izy de misy tamberina ndraikitra io fa zao a any amin'ny commune maro le lasa mampifangaro ndray a ny asana conseiller communal na conseiller municipaux ndray zany a le SLC ao anatin'le izy lasa mifangaro le asa satria nahoana tsisy le fanofanana le formation ataony ministère voakasika zany a ao anatin'izay de lasa zany a misy fifandroitana pahefana any fotona zany ao anatin'izy fa tsara nefa izy na tena hoe misy tsara ny fanofanana zay atao am'ireo olona eo de mandray andraikitra mandray anjara ny olona zany a manampy le commune zany satria commune angeny tena fototra ampandrosoana ny firenetsika zay le décentralisation ny safiditsika ao anatin'ny CDD ny commune zany a ao anatin'izay asio a ny fanofanana an'le olona aloha le olona ao anatin'le SLC ny moyen misy nge tena hoe tsy mahazo moyen tsy misy moyen esan'ireo olona reo mila motivena zany reo olona reo ary misy zao a commune vitsivitsy zay haiko faniry zay tena hoe motive mihitsy reo olona reo a de ainy mampiasa an'le SLC a de mandrosy be le commune ohatra am'izany zao omeko a ny commune Tosy zay de raiky manokana mihitsy Andriamatoa be ny tanàna Risara Randrianarso tena tsy hoe mitoraka voninkazo azy fa tena hoe mandeha tsara ny SLC zany a ao anatin'izany commune izany de hitanao le développement anatin'le commune Tosy ohatra zay koa ny commune Lasora mandeha tsara ny fomba fitantarana azy le SLC tokony atao iamodely reny ny commune Vato commune Ateroka commune Ambodratrimo commune Ampitatafika sy ny maro samihafa de sao ndray misy teny hoe team daholo zany de dokafa monsieur le député misy tsy team ao a le voalazako teo a fa anisan'ny modely reny commune zay voalazako reny zany a ao anatin'izy ka eto zany raha tiatsika andeha tsara ny fampandrosoana ny commune de asio fanofanana tsara aloha ho an'le SLC atoroy azy ny tena asany fa za hoe rafitra fotsiny no apetaka zay mahavoatsika eto Madagasikara apetaka le rafitra fa le asa ataon'le olona zany tsy hainy akory inona le stratégie inona ny résultat endrasany am'le olona tsisy le izy nge fa zay zany tsy ampy a ao anatin'izany atevenina zany io a SLC io fa raha atevenina tsara io mena fanofanana motivena tsara le olona mena moyen le olona de mandroso ny commune rehetra eto Madagasikara tsaroa fa rehefa mandroso ny commune de mandroso ny faritra de rehefa samy mandroso ny faritra de mandroso Madagasikara ka zay zany a no tiako tenenina amin'io zany a io SLC zany de anisany anankiray singa anankiray a isiny le atao hoe gouvernance locale ao anatin'izay ary io dia efa misy le budget participatif zay raha ny commune sy ireo mpiara-miombinantaka sy ny olona zany a anisan'zany SLC a tokony andray anjara zany a ao anatin'izay budget participatif fa zao a le SLC ndray a lasa mibaiko ny be ny tanàna hoe naninona tsy vita le lalakely naninona tsy vita le borne fontaine asana mpanolotsainy zany
fa mahatonga le CLC anao an'izay a dia tsisy le fanofananao a le nomen'ny ministera voakasika zany a ao anatin'izay izay ngamba ny fandia isan'ny hoe 10 minitra katroka mihitsy zany zay a ahafahako manazava tsara le gouvernance locale zay zany a fa tsara amafisina tsara io ary tokony iainga any amin'ny tena hoe fokon'olona any amin'ny base mihitsy a ny fitantanana ny firenentsika ary zay nge le fikona ndoam-pirenena hoe aloha aveniny fotony ny fahefana asiana fifidianana ny folopokotany ao anatina constitution io tadiova ao anatin'ny lalàna nge tokony 3 mois taorianany fifidianana be ny tanàna de tokony isy ny fifidianana folopokotany fa matahotra le mpitondra am'izao a satria fatana fa tsy ho lany tsony ny olony de tsy atao le fifidianana sefipokotany ka io zany a tokony ivelany amin'ny fokon'olona any amina communauté ny fahefana rehetra aomena azy ny moyen fa rehefa tsy mandray andraikitra raha tsy omena andraikitra ny vahoaka any fotony a dia tsisy fiarahamonina sy firenena hovanina faniry zay ny foy zay no lava zany anondroany a fa dia misaotra atsika naharitra izay famafaka faneolon-kevitra zany a zay nataotsika ary de mirary fombiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zany a ny tenako na eratoerana na anivelany aza mbola miala fa mbola ho avy eto ny président alendry am'seza bogosy izy moa de tsy eto Madagasikara any no hita bogosy fa eraky ny Afrika ary rehefa olona ny solasola be mpakafy mahagaga mihitsy faniry fa ianao ao anatin'le izy a dia mirary soa zany tsika mirary fahombiazana ary hoela velona ny vahoaka malagasy a ary mino sy manantena ao fa raha mbola misy ny fampianona amin'ny samy ika malagasy rehefa misy ny fifandeferana de mino sy manantena fa tsy maintsy sy tafita ny firenetsika misaotra tompokolahy mankasitraka tompovavy ia mazava tsara zay tenin'ny député Toditsoa Andriamampandry zay de omendalana ny député Toditsoa Andriamampandry raha maheno ana tojo ao ambadika ao a de ionja raha maheno ana ionja ao ambadika ao de alefasa aloha le spotiny hetsika rapitso ao Magrobeorika io manany président Alain Ndremiseza idirana rehefa aveo a de mba misy segondra kely koa isetona zany satria mbola eo mpanomako manana zany a ny cadreratsika mandamin-javatra am'izao fotoana zao de zay alefasa kantsovy ny toe amy 2023 izy vahoaka tsony eto Madagasikara lany ny vahoaka lany maty ny anoanana ny vahoaka tompoko lasy tompoko vavy zay ny mahatonga anay manao hoe fotoanany zao a iresahana ifandinihana fitetafana vahaolana satria raha miresaka ianao sy mifandinika de fitatavana vahaolana ho aniza vahaolana ho an'ny vahoaka vahaolana ho an'ny firenena anaretsika anarenana ny firenena andianana makany amin'ny fampandrosoana inona ny ilaina fampandrosoana zany izy misy ny teny ny ilaina amin'ny fampandrosoana de ny ananany tsirairay avy ny aniko azy fa tsy variana mivavaka any am-piangonana fotsiny Andriamanitra ameo anay ny anina sazana iany io tonga vely anina sazana iny hoan'ny le ronery ambadika ny anina sazana iny io zany tsisy hoan'ny vahoaka tsisy hoan'ny vahoaka zany ny zava-misy eto fiangonana tsy ereo ny zava-misy eto Madagasikara fefa tsy laitra tsony zao zavatra zao am'saotra ny FFKM nandray anjara am'izao fotoana zao milaza hoe mifampiresana reo efa tsara aloha zay tsara noho tsy misy avy zay vonona mifampiresaka afa aloha aloha zay tabataba de hitanao iza marina moa le RMDM zay so de alainy sy ny vadiny rerina ialainy sy ny akamany rery no avy eo hoe aloha hitatsika de am'izay fantatra iza ny adevitra fa io koa mantso amin'ny teneniko misy mitsorotsorika any ambadibadika manao totozy kely any de zay ny tena manana tiany dossier fa taona zao ny firenena ataon'izay ny gasy tsy nahitanao mandritra ny firitaona zay efa taona teto ny gasy zao mahazo azy tsy refeo anao na indray mandeha ary ka tsy am'izao anao vola azy hoe zay manana vahaolana de ho avy ndray aizainao andao tongava rapitso eto ny hevitra ao de ho hitanay eo de mifandiniky tsika amin'ny hevitra zany ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity tsy resaka eboebo zany tsy resaka ampopo zany tsy resaka natoko ray zany natoko roa zany fa resaky ny malagasy zay matsapatena fa tsy maintsy mitsangana nyity tanindrazana iarovana nyity fireneny tsika tsy andiany anaty ady
zay no resaka torapitso namana donc misy didinika sy adevitra am'izay olona ho avy eo zany satria nanasa olotsotra fikambana na syndicat antoko politika ianareo eny misy fomba fitenin'ny président laindremseza matetetika hoe io nge niantso izahay fa nyrehetra mihitsy no andrasana ho avy eo ary fandraisana ndraikitry ny rehetra mihitsy ny tadiavina de le endrikendriky le rapitso zany satria de grève générale le isan'izao sy ny sise fa le endrikendriky le fifanakaloza-kevitra rapitso fanavoatam-pirenena président ngamba tsara mafisana zavatra mbola tsy tianao atongavana de amsehana zareo anao inona ny antony inona mamaiky manao ndray nefa anao lazainy fa aleo ila amine de mazava ho azy le olona miteny an'ireny fa olona mitadiny andanany malagasy any amitsy izy satria nahoana miaro ny ao am-posiny miaro le tombotsokely any aminy de aloha reto anginy eto any fa zay mbola mihinanako zay mbola mitaingina vehivitikeo inona ny olana fa za mahita tsy mandeha raha-pirenena tsotra ny lazaiko amin'ny vahoaka malagasy tsisy firenena eto an-tany tsy misy hoa no mahita an'izao zavatra zao ka tsy hiteny volamena enina bitelopolo kilao ao anaty ministera anaty coffre olona ray mitana lakle olona ray mitana kody tsy hita popoka lasa brocatera fatimby aizandray ny misy azo atao profo akoatran'izany amin'ny zavatra kabraraka sy ny zavatra tsy mandeha amin'izao fotoan'izao tena tambazotra ny tondrona ray ty fanjakana gouvernement zay tambazotra ny tondrona io tsy hitany aby na mivoaka ao ary de mino an'izany ve zay de voatery tsy maintsy ino an'izany ve zay de anontaniana izany tao de izay efa mitory ianareo ny tokony torinako ianareo indray mitory iza ny torinareo fa iza ny gardien tao iza ny gardien ho iza no torinareo de mazava ho azy am'izany ny zava-misy eto amin'ny firenena tompoko lasy tripovavy tambazotra ny tondrony io zéro out tsisy tsonony ambaniny ohatra mialany io fanjakana io gouvernement io fa tsy izy io tsy mahavany olona ny vahoaka lazaina ny vidinetana fa efa miplafonena losity efa mihoatra mivoaka ary am'lanitra amin'ny vidinetana efa mihoatra amin'ny plafond ina no tenao am'izany tsy menatra kory izy miteny an'izany lazaina fa voafeny vidiny vanille jereo mba any ambanivohitra any amin'ny mpanao vanille mihitsy zao mitabataba zao zay naizanaiza manao zany nalanjorofo sava diana menimenina ty atsimoatsinanana anao autorité ande hoan'ny tomaty lalana kely route nationale efa tamin'ny efenimpolo taona io ary grobaka 12 orany mandeha makany tomasy tsy vitanao ny manao azy tsy hitanao ny vahaolana ka nahoana ny tsy fandinika nahoana ny tsy tabataba ny fanoherana nahoana ny tsy tady vahaolana ny fanoherana mendasinareo ny 2023 aloha aloha zay zany ampy tsara vita tsara ny finananay de ao ndraytsika mahita azy de atao tsy resakiresaky mimpanambola indray ty fa le mahantratra manginonareo va kalminareo va toatoanay kapasy t-shirt eo ve nareo tsy misy mandivalahana kely eo tsy efa milamina indray tsika 10 taona zay io anaovana amin'ny malagasy tsy ekenay zany tsy mila an'izany zahay mila fanovana ifotony zahay fa tsy vita moreo zany lazaiko am'ireo olona am'izao misy namana tsy menatra miteny an'izany atsorako ny olo tongavinareo misy namana io amboarina fotsiny lalam-pifidianana andao anao processus électoral misy manao an'izany atao ahoana moko misy lalana makany am'izany ka ataonao kory de manontany tsy nametrahana ministra moa député roa amby fitopolo izy iny raha tsy diso faniry nidina teny amin'ny arabe godododo sakovoka vako ny loha amin'ny malagasy anao gouvernement de consensus nanao premier ministre tsy anyady tsy anina roa atao inona anaovana fifidianana mangarara atao inona fifidianana mangarara mba hampandrosoan'ny malagasy sy ampisy ny fampandrosoana eto voalohany io zany le premier ministre tsy anyady tsy anina roa aza zay vao fitako zany tsy haiko io ve le premier ministre tsy anyady tsy anina roa io ve le premier ministre hoe hoameniny any communauté internationale volaka hiady antsika manontany anareo za tsy malala fa manontany vahoaka malagasy zay zay vokoto fety sy maka zany tika ray nitondra angady tany manga ray nitondra goaiky anaty arona zao mifokany andao nday jerena ny resaka fifidianana mangarara mitetika nanaovana anio milamina ho ny firenena ozy no hainy hoe milamina ozy ny communauté internationale fa anao fifidianana mangarara Madagasikara kalma fotsiny nareo vaoaka mety io tsy voavita amin'ny fifidianana de misy doublon 1 million zany manofy zay ny vaovao flo lefitry ny seni namoaka zay lefitry ny seni mamoaka fe tena mariny zany misy doublon 1 million ore olole
iny ko zany mba tsy vita koa ny fividianana processus électoral de ny farany fahatelo nanaovana an'ireo ampiadana amin'ny malagasy atsangany kely ny tanan'le malagasy miadana mba ho jereko iza afa-tsy ny olombitsy zay nitsetitra nampanao ny zavatra io dikan'izany tsy mahavany olo amin'ny malagasy tsolo mihitsy zany processus électoral tandrametaka zany tsy mahava zany zay de mametraka an'izany fa mila ny raha-pirenena ray manontolo mihitsy no dinihina jerevana amin'ny vahaolana apetraka amin'ny toe-tsaina malagasy sy kolotsaina malagasy atrany amin'ny lalam-panorenatsika zay ihany vao mavahany io tsisy hevitra tsony io zay mahatonga anay ndreo fampinika zay anao tsara tsy anao ara-pasoa ara-patsara dio izany iny didinay eo tsika mahita azy zay zao mampaneno laklosy tsy mieno anao de tsy fantatra an'le zay hampanenonay amin'ny manaraka fa zay ny adidinay nandritra n'izay herinandro vitsivitsike mahery zay président LNDMC manahoana le adhésion le fikambanana syndical ny antoko politika mamala le antso satria iny le fanasany iny le sport mety misy efa azo ambara ve makasika an'izay ho an'ny rapitso ho an'izay mbola any ambadimbadika mbola miandriandro fotoana azo jerena fotsiny ny conférence de presse nataon'ny RMT mamaly zara tsy nahazo seza tsy nahazo seza ndremse zao tsy tafiditra teo aloha mba ndray zesy tao za mba alevy télé eto aloha fianipoka antrano de pasteur reriny teo satria tsy omby de voatery nandrefitra olona hafa daholo nipetraka niaraka tamin'ny pasteur teo zay tsy teo tsy nanatrika tsy nahita fa de nilaza hoe ok ataovy ara fa mety zany fa tsara zany be de be le fikambanana sy antoko hafa nylaza hoe alao zay ijo reto fa mety aminay zao leo zahay zany rehetrarehetra zany de mahatonga any amin'ny teny anankiray leo ny vahoaka malagasy zay io ka zay leo tovhevitra aminay pakafianay de tonga zay ao asinay olona miandry misy stylo ao misy taratasy ao isy any amin'ny kizebelery io any ho am'le misabotsy io ay etsy abeoritra mbola tsy miva ny toerana misy miteny manko analakely azafady tsika tsy animba ny vao tonga teo le mairie de natao voalohany ange nanao ny piscine misy rano voaboaka io tsy fantatra inona ny antony raha tonga eo alay mitsoboka ao ny tongony andro mangatsiky tsoklery tsy sahanao an'io tsy zay nitika ny amiko vita ndray zay de natao fanjonona trondronay Ambohijatovo kianjany demokrasia lasa demokrasia antrondro sisany engy tandremo zay nitrondrona mena megafona sy micro eny hita asara miteny nitrondro zay de alao samy atsapatena am'izany ny vahoaka zany hoe tsisy sehatra tsony azahoanao maneho hevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao ny télévision andana jereo zay manotohitra kely ny MBS ny Real TV tsy mandeha amin'ny canal sat enao hoe tsy mahazo alalana enao aoka zany ho fantatry ny vahoaka za zao nanao émission to amin'ny Real TV tamin'ny maly jerena ny amin'ny Facebook zara fa mandefa tapatapaka ohatrany hoe natao ohatrantsika androany zao mihitsy tao anatin'ny herinandro tsika tena sepotra misy président LNDMC asy efa fantatry zalahy ve le zavatra hitranga rapitso mandeha ny vaovaona de tsara andeha am'izay le fandarana tonga de tapatapoka teo de ratsy be de miteny ny any andafy fa hoany ty miteny zany ny demokrasia eto amintsika ravana tsy hita zay anovana azy fa zay ny lalao ambony terrain de zay no arahana fa zay de manao hoe eto ampahendrena zany mbola ady azo atao zany tsy maninona zany za koa nitondra mety nanao an'izany raha manam-potoana zay politika tsy maninona zany eo ambony terrain manao baolina rehetra kory tsy de milalao mitanisa daholo sy manana fa tonga ihany fikapana randro ndraindray tonga ihany fisotomana maillot ka maninona mbola ao anatin'ny baolina zany fa sangy mihoatso ny lokosa de tokony samy ampisehotsika amin'ny mamalagasy atsika ampisehotsika ny fahendrenana anatsika ary mampisehotsika ny fitiavantsika tanindrazana ny fihetsika tsy mampiseho fitiavan-tanindrazana na avaty amin'ny mpanohitra na avany amin'ny mpitondra dia azahoan'ny vahoaka mitsara atsika hoe inonantsika tetsika atongavana nisy adevitra mandeha tamin'ny omaly sy androany hitako any amin'ny gazety mpiseho isan'andro hoe eo mpiandrasana ny valiten'ny tompona ndraiky mpanjakana eto Antananarivo mikasika an'le toerana ny toerana moa zany de toerana n'olona manokana propriété privée io toerana midily izy misy fefitambo misy vavady kory ny areo président LNDMC amin'ny fily zany ny olona tonga manahoana mikasika an'izay keo satria mety misy ihany indraindray io nge fomba fiadin'le fitondram-panjakana ampitataoriny ao anaty Facebook izy ihany mamoriporina compte fake ao de manao izy de tena tsy amelana raha tsy azo mifahefana grève générale be tsika raisina ny toromarika any amin'ny kizebelera de eno eo amin'ny MBS efa fantatra le fomba fiadinareo fangabany
tena hoe le précision président Alaindremoseza zany any amin'ny toerana sy ny fahatongavan'ny vahoaka sy ny fikambanana sy ny rehetrarehetra sy ny mety ho fandraisan'ny mpampiantso moa zany ilaina précision andro faraparany zany resantsika an'izay zay mihitsy agneno fampiresantsika io namana faniry mazava be le tsingelana le fa teo aloha taona le fiantsoniny hoe ao amin'ny magro kianjan'ny magro no atao lay fionana zay io hoany fanafota-pirenena manomboka amin'ny sivy maraina fatatsika fa mangatsika ny andro ataovy sivy maraina ny grasy rery olole zay fa andriamanitra andry ny hafa andritsika tsy misy olany zany satria hitatsika fa le toetrandro amin'ny herinandro sy raha mivoalazany zareo mpamahay azy de ratsiratsy fanirapitsy kosa manjavona fa ohatra nefa tsy isorana tsony ary misy masoandro kelikely any ka mety amintsika zay satria raha midanika loatra ny andro lohana isola tony enyrana bokosiany fa efa sola de sola mety anahirana va ipoko ao zay ngamba de verinay fa aminay mety aminay io andro rapitsy io ary verinay fa io mety amintsika rehetra tsy mangatsika loatra tsy mafana loatra anjaratsika manafana azy ary matoky fa afany io eo koa moa tsy le hoe artiste hoe artiste be tsy zany fa efa mieritreritra ihany ianao raha mangatsika hoe ny olona de ninona fotsiny mandrapa mila fanaina kely zay namana vonina manana hira ary indrindra reo hirana zay mitovy fitiavan-tanindrazana dia asainay ho avy eo misy namana avany Angleterre moa zany tany Chine izy taloha mandehandehibe koa le banizay nogabe ny anarany mpinamana taloha zay niaraka bandikely miaraka amin'ny Dodol Mac Dodol malaza tsara mpanao atsika ny avilo anao ty Mac Dodol nao grimace kely zay jeren'ny olona amin'ny raboka hoana eo anao aza tena mampiaiky mihitsy le izy mandoso anao tsy maninny midina vatsy ambadika lalana hoe jerena kely Mac Dodol fa tsy maintsy mena azy kely grimace ampimehezana ny olona amin'io mba azahotsika miandro ny fotoana zay anaovantsika ny tena zava-dehibe amin'le hoe kabarsiana Mac Dodol moa fa mpanao atsika natramin'izay zay ok mionety zay namana niaraka kely zay dia ny vonin'izy ho avy eo izy anafana iaraka amintsika moa zany izy tsy mpanao politika fa atsika ny anay anaovy grimace kely zay jerena makitatavy an'le tena zany no hitatsika rapitsy fa de tongava re olona hijery an'izany so misy gaga ny olona aninao zany ny anay ok merci Dodol zany ny anay zany ny tianay atao de misy koa amin'ny hira izy moa miaramira ihany koa amin'ny namana anogabe zay avy any ivelany zany hoe diaspora any Angleterre zay tonga eo ny faritany koa ho avy maromaro koa ny any faritany satria hoe zay koa ndia mba marary aty de ho avy mihitsy zao ny avany miarina rivo mibongilava efa reko hoe ho avy eo ary tonga anatrika sy andray fitenenany eo fa ame fitenenany zay fa zay ko leo izy mazava ho azy ary misy koa reo atoko hafa zay atoko hafa mihitsy satria tsy miaraka amin'ny RMD misy tao kanefa kosa raha nandeha le resaka tsy faneketsika ny fanisam-bahoaka zay de tavin'ny ataon'ny seni fotsiny am'izao nefa ny lalàna rehetra efa vitany zay fa any amin'ny fanisam-bahoaka izy vao mody miantso anao de nivoaka zay nanao sy ny taratasy tao de ny RMDM ny panorama ary reo atoko hafa reo ka de raisina itanandodo daholo zany rehetrarehetra zany izay tena andray anjara moa mandray anjara izay ho mpanatrika fotsiny tsy misy olany zany tsy maintsy manomboka amin'ny zavatra kely ny fihavanana dia mifara amin'ny zavatra be zay no tena itsika ho an'ny tombotsoa-pirenena sy ho an'ny tombotsoa-ny vahoaka malagasy kely tsaratsara ny faneho-kevitra iny de président Alaindremoseza leo angamba ny fomba moa le ohatran'izao le hoe so de misy fanontaniana tsy napetraka so de mbola misy tokony amafisina tsaratsara kokoa satria efa manisa ora vitsivitsy sika de hoe ny beroririka rapitso zany de io zany de zao zay tonga de efa mba tonga de efa mba miantrana miditra moramora anatin'le toerana zany de raha misy le mpanakanto efa manafana de efa manomboka mandi
indindia eo fa mangatsitsika ny andro eo ampiandrasana andreo hoe fifanakaloza-kevitra samy hafa président amaranazy tsika mazava tsara ampatsiaviko fa ny mpanakanto a de tsy mpanakanto fidimbola akory na faina amina miliara fa ianao ary mba manambitamby azy mba andao lety satria hita le toetrandro a mba manafanao a moko ny hira ko raha ny reko aloha amin'ny efa fantatro am're namako a de hira tena mitovy fitiavan-tanindrazana mihitsy sy zava-misy eto amitsika tsy amy makaka manontany an'le manontany anao ka ako zay namako ny ahoana molo ty ela ny Londres any États-Unis ny hira ataony lá nefa tena mitantara ny zavatra iainy any eto fa ahoany manaraka amin'ny télé ve nareo sa mahita ny zavatra mitsanga sa ahoana fa vitantsika eo raha pitso maraina vao gaga tsika mareny hira ataony tena le zavatra iainan'ny vahoaka malagasy zany hoe miaingy any amin'ny fo mihitsy zany le olona ny ivelany ohatrany mahatsapa an'le fahoriany malagasy de tsapanao mihitsy rehefa miteny izy io moa samy manany ainy ny any kabariny eky sy no alaoala ny azo mamoaka sentiment ny ainy zay de hitanao hoe tsapako hoe andao lesy ataovy ny hiran'la zany fa tsara reny malagasy ray manontolo zany a de hitantsika eo raha pitso raha misy fotoana moa rehefa vita ndray ny fetika mety tsara atsotsika eto izy namana indrindra malalaka malalaka nirisy manana malalaka ny eto amitsika ary zava-dehibe ilaina mba samy mitoro ny fitiavan-tanindrazana daholo a na ny eto na ny any ivelany a na ny zaza na ny tanora na ny lehibe a zay ny tanjotsika ka de manatenatsika rehetra raha pitso am'izay ho avy eo tsy ataotra fa tsisy hitako loatra zay zavatra hoe raha za manokana aloha hoe samolokendriny eto tsy hitako loatra zay tokony olany raha pitsotsika mahita azy a eo tsika miaraka manapaka ny tsara tsy mbola mieritseritra kabary zany akory fa de mifampijerijery mifampirakora fa ile olona rehetra tonga tamy 2009 reny raha tsy mbola antitra be mahatongava ihany koa ianao nitondra azy voalohany teria ambojatovy tam'izany tamy réalité ve maly hoe anatin'ny fotoana mamay tsy amenareo fa ny olona ao ihany ary olona reo olona efa matotra daholo reo atandreminao tonga ava daholo fa hoatsoko eny mihitsy aiza daholo reo lehibe nitaky atao reny misy tazako koa tena mbola matanjaka be a hitako eto daholo a ho avy eo tsika aza matavatra anareo atsoko anao reto daholo zay a reto ny aron'ny demokrasia sy ny ara-dalàna teto Madagasikara na tonga avatsika am'izao ratsiratsy zao a fa mbola hoatsaraitsika ary tsy tsangamenatra am'izany tsika ary tsy janona ho a na iny kidona na iny kiantra tsy maintsy ataotsika ny zakarehetra anavotana ny Madagasikara. Makasitraka re Andriamatoa Alaindremiseza niaraka tamintsika teo nitondra fanamafisana nitondra ihany koa zay tsara ho fantatra ho an'ny fiaonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena raha pitso sabotsy 13 Jolay eny amin'ny kianjan'ny finoana Magro Beoririka zany alohan'ny teny alantsika raha vonina le sport de averintsika mamarana azy de rehefa aveo tahiry na ionja raha vonina le valandresako an'ny mpanao gazety nataon'ny mpisolo vava mikasika ny MBS any amin'ny canal ay mbola tsy vita lesy fa hoetiko eo le vaovao rehefa aveo satria miady mafy an'izany ny mpisolo vava ny MBS zany satria tokony hiverina amin'ny canal tsika io ny parabole ny Star Times dia ny resaka ny mpisolo vava zany androany de ho alefatsika eo zany zay rehefa aveo rehefa vonina zany satria ady mandeha io fa mba isoratsika zany ny président Alaindremiseza de averintsika ty sport ty de miomana indray zany tsika ho andreo vahiny manaraka ndao ary fiaonam-be ho amin'ny fanavotam-pirenena fiaonam-be ho amin'ny fanavotam-pirenena zay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kianja Magro Beoririka isabotsy 13 Jolay 2024 manomboka amin'ny 7 maraina atsona sy anasana anao mpanohana antoko politika mitovy hevitra syndika fikambanana sy société civile samihafa hiatrika izany fotoana dehibe izany tongava mary aranavitra firenena masina ny tanindrazana eny ara sotra n'Andriamatoa Alaindremiseza tsika nafana mihitsy ny fandarana tamin'ny faneho-kevitra nentin'ny président Alaindremiseza teo raha pito zany fiaonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena na aiza toerana misy atsika na inona fikambanana andraikitra misy atsika na avy amin'ny antokiza na avy amin'ny antokiza rehefa mahatsapitsika hoe tsy mety leo tokony hijoro ary ampiasa n'le fahefan'ny olom-pirenena am'izay hoe fahazona maneho hevitra zay de eto ambany masoko eto mihitsy le izy andiny ny 10 amin'ny lalam-pandrorenana
ny fahalalana maneo hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hiditra amina fikambanana na anorona fikambanana, ny fahalalana ivory malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy etoana ho an'rehetra ary tsy azo fiarana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zonony hafa sy noho ny fahaterena hialony filaminam-baoaka, ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminana fanjakana. Tena lalàna mihitsy manome an'izay liberté d'opinion, d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garantis aux izy à tous et ne peuvent être limités que par le respect des libertés et d'opinion, des droits d'autrui zany de vakitsika izany mba tsara ho fantatry ny rehetra zany rehetrarehetra izany. Eny ary mandrosy antsika mandroso de tena rehefa mandroso moa zany tsika efa misy ndray vahintsika eto ndray zany sady manakambarany amin'ny zava-misy any fotony ihany fa mbola misy vahiny miralao ambadika eo de mezaka mandamina fotoana zay hoe ahoana sy ahoana ary nitondrantsika an'izy ty zany fa ny tonton Raoil koa zany efa vonombonina ato de Raoil efa fantatsika Raoil fivato ny fivato hafa amin'ny bongolava any manakambara ndray tonton Raoil de efa voniny eto izy société civile moa zany na fiarahamonim-pirenena ny fivato de manana ny heviny izy amin'ny fanarenam-pirenena zany rehetrarehetra zany ho resahana nefa nyteny teo alendrempisesy hoe ndao hijoro leo mivahoaka sy ny sisa fa manana ny fomba fijeriny ihany koa tonton Raoil sy ny fikambanana entiny eto moa zany tsika tonton Raoil tsy fantatry hoe vaky bay fahafiry indray moa zany tsika amin'ity androany ity fa de miarabanao aloha tonga soa. Miaraba ny mpiaino sy ny mpijereny ty fahitalavitra sy radio MBS ty zany ary miaraba indrindraindrindra anao koa faniry nasanay am'izao andro zoma vaky bay fa 420 isika izao 420 miainga zany avy eto tsika eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mata. Andriamatoa Raoil William moa zany Raoil de sy fantatry ny rehetra de fa miomana indray bongolava zany rehefa miresaka bongolava tsika district roa fa lehibe feno arivo be sy Tsiorymandidy zay no mandrafitra ny bongolava tena anisany hoe afatarany olona zany lehibe ny fivato zany fa ny faritra iasan'ny fivato raha mifantatro de any amin'ny faritra tsy latsaky ny valina mety mihoatra an'izay kory ny ary am'izao fotoana zao eo anao anamarina na anadiso zay fa manana ny hevina momba ny fanarenam-pirenena ianareo de izay zany ny antony mahatonga le hadevitra tsara ho an'ny tanina angamba na pohirina président Raoil de hoe fa maninona no miverimberina le crise eto Madagasikara. Misaotranao faniry zay mihitsy ny fanontaniana mipetraka ny fivato moa ao anatiny hoe fiarahamon'ny pirenena ny fiarahamon'ny pirenena zany dia averina etona fa hatram'izay ohatrany hoe nipetrapetraka fotsiny ny tandamba fotsiny ny tanjiro manoloana ny hoe fiainam-pirenena raha mba mandray anjara dia amin'artina hoe fanaraha-maso fifidianana zany no tena nahafantarana an'le firaisamon'ny pirenena teo aloha hoe manara-maso fifidianana miaro zonim-panjifa zany no ohatra mampalaza azy fa ohatrany tsy de miresaka loatra ny raha politika amin'ny ankapobeny nefa tokony hiresaka tena tokony ary tsy maintsy miresaka manomboka zao ny raha politika amin'ny ankapobeny ny société civile tsy mitovy leo miresaka sy mampahafantatra ary manentana ny olona ny olom-pirenena mba hiresaka sy hahafantatra ny tontolo politika sy ny hoe mandray anjara ao anatina fitondrana politika zany ny mahasamihafa ny société civile amin'ny atoko politika zany de izy tsy maka toerana politika fa kosa mampahafantatra ny olona satria ny olona ny citoyen no mandray anjara amin'ny fifidianana mifidy an'ireny tompona andraikitra isanambara tonga an'ireny ary manao ny fanapahana hita amin'ny firenena nefa hatram'izay ohatra ny tsy sehatra loatra iresahan'ny olon-tsotra izay tsy ao anatin'ny etoko politika ny resaka politika izay tokony ho fantany amin'ny etsepireny mba tsy ahatonga azy ho lasa faty etinalina dia mahatonga ny firenena midofotra any amin'ny sy tokony hidoforany ka
ianao teo ny teny an'le hoe inona moa ny mahatonga ny hoe krizy niverimberina eto amin'ity fireneny ity satria efa maromaro ihany ny tena moa ny arateraka tamin'io fahaleovatena io a maharaka tsara ny tantaranyity fireneny ity a hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatraty amin'ny repoblika fahatelo zao zay no hoe tsara tena hoe lasa miverina foana sy le krizy no miverimberina zay zany ahitsinay satria moa zay mandinika sy manao andromasony tontolo mpiarahamonina sy ny fiainam-pirenena mikapobeny fa ny krizy de teo ihany sy sitrana le aretina sy sitrana anie no miverimberina de ohatrany safosafoina fotsiny amina zay le mahatonga ny manao an'le vaky bay ane le hoe tena anasitranana an'le aretina mba sy hiverimberenana ohatran'izao fa sika treo hatram'izay zany tsy nanasitrana tena fototra aretina teto amin'ny firenena fa lasa olona ihany no mifanolosolo teo zay ny tena antony fa tsy voajery loatra ao anatin'ireny marina fa misy ny karazana fiaonam-be-pirenena na forum national na concertation nationale fa ao anatin'ireny fiaonam-be-pirenena reny de tsy voajery ny tena fototry ny olana zany zay no antony mahatonga an'izao le hoe fiverimberena ny atao hoe krizy moa ny filaza azy nefa araky ny filazako teo le krizy sy sitrana ane no mampiverimberena teo aretina ao foana fa ny sarosaromina mba ahafahana maka toerana maka toeran'le fahefana de tsy sakitiana le tena fototry ny olana satria ny antony de eo le mahatonga amin'ny resaka foana hoe isika atao anatina etat républicaine mandala ny rafitra demokratika nefa ty terme fanjakana voambolana fanjakana ty ampiasaitsika foana ny atao fanjakana tompoko de rafitra filaza tamin'ny etat tany monarchie zany hoe misy olo tokana manjaka eo de misy olo-lanjakaina zay no atao rafitra fanjakana de mifanaraka am'izay zany ny kolotsay mpitondrana zany hoe jadona avy any ambony midina fa rehefa miova ty am'le miakatra rehefa républica zay miainga amin'ny res publica amin'ny fiteny latine hoe de ny zavatra rehetra de any vahoaka ao anatiny ny fahefana de sy ny avy any ambony tsony zany no manome teny midina fa ny vahoaka ty ambany mametraka ny tokony atao eto amin'ny firenena na ny toromarika rehetra zay no atin'ny pisiny lay fifidianana ane hoe mifidy ny olona isolo tena azy eo amin'le fitondrano amin'ny alalan'ny fividianana madio tena hoe manome zay tena evi-bahoaka izay ka le mampiverina an'le olana eto zany sy tafapetraka izay miresaka foana moa ny mpanao politika hoe ny doublon sy ny sisa zany hoe ny fifidianana teto zany hatram'izay tsy tena maneho ny tena safidim-bahoaka marina na eo anivon'ny filoam-pirenena zany na ty amin'ny solombavam-bahoaka rehefa fifidianana de nisy kipaipaika na mivatana na ankolaka na mivatana na ankolaka ka politika no natao teto hatram'izay fa tsy tena le politika zay asa masina hitantanana ny firenena zany politika zany fa lasa navadika isika am'le kifikafika mba hipetrahana elo amin'ny fitondrana ary zay tonga eo zany le kolotsain'le olona mitondra ny fitondrana de le hoe ahoanany le kolotsaina fanjakana ka zay ny tsy tiavanay mampiasa ny teny fanjakana inona zany tokony ampiasaina raha sika nesy ny fidim-panjaka fa mpitondra nefa na le fihetsiky le mpitondra am'izao fotoana ndray koa ohatrany efa ohatry makamaka tahaka mpanjaka zany am'le tena temidina sy le fomba tondrany zay mahazo fahefana zany ny kaziny de ahoana ny hipetrahana ela arak'izay azo atao misila zany hoe mandra-pahafaty eto amin'ity toeranyity zay le kolotsainana fanjakana zay ka mpitondra no fiditsika fitondrana zany no tokony ho izy ny andikanany hoe etat fa tsy fanjakana anareo eo ny anay moa de hoe mahasahy miteny sy mamaky bay misy hoa zavatra teneniny maro anisa fa diso e le efa nanao ohatra teto andray manteo ny solomaso zao tsy misy an'izany solomaso zany akory nefa maro anisa miteny an'izany fa napymaso izy raha correcteur na lunette fa aromaso raha contre soleil fa tsisy an'izany solomaso zany solonifo no misy saingy hoe fiteniny maro anisa de lasa eken'ny fiarahamonina fiarahamonina de ohatran'izay koa le fanjakana
zay zavatra diso zany nefa manome kolotsainy ratsy le olona zay an'le mahazo an'le fahefana ka zay mahatonga anay manao hoe raha mbola fanjakana ihany le kolotsay-panjakana hoe izay zao no eto zay neny mahatonga zay zao no mitatana zay zao no mitatana zany aloha anaovanay azy te ametraka mihitsy hoe zany zay tianay ho ataona atao fa afaka 5 taona indray nareo zany hoe ny fahefan'ny vahoaka zany salama hoe le andasabato fa rehefa vita zany lasabato croise le bras olona io fa zay no eo aloha de zay tianay ho atao zay tompoky no miteraka krizy zay tsy misy fifampienona an'lay vahoaka tena tompona fahefana fa lasa ohatrany izy rehefa mahazo fitondrana le olona de manao an'lay edi royal moa ny filaza azy io zay tenin'le mpitondra hatrany amin'ny be ny tanànany de mieritrehitra ho izy no lehibe ny tanàna diso zany ny andikanany mera koa tompona andraikitra voalohany ao amin'ny fampandrosona ny tanàna izy fa tsy lehibe ny olona ao ka anao mpanjaka kely ohatra zay rehetra mahazo fahefana isaky ny barao de mieritrehitra ho anazy io ny gouverneur moa de filoha-pirenena kely any amin'ny faritra mihitsy izy ka mena hoe solotena koa solotena ny filoha-pirenena de ary nampitomboana ny fahefana mametraka rafitra io misy représentant de l'état aty amin'ny préfet couture préfet de ona ny sy fandona rafitra ohatran'izany eny mampitsirotana eto ka tonga le fotoana hoe tokony amboarina le firenena ho alamina araky ny tokony ho izy zay tsy voalamina hatramin'izay satria zany rafitra zany no tsy voaresaka foana isaky ny misy korotana eto fa le kazikazy azahoana mahazo ana ny toerana de rehefa tonga eo de modioditsy fanina tsy hita le rafitra zay tsy manome vahana n'lay tena fahefam-bahoaka araky ny maha hoe res public azy na hoe republika ny ty fampitondrana eto ty fa tsy fanjakan'andrina akory ka izay no tianay ho amafisina hoe zay zany de mahita fa tsy azo idovirana nisy ny fanovana eto amin'ny firenena zay no mahatonga any miteny hoe rehefa ho tonga indray ny fanovana andao le retsy ho resahana ty rafitra ty teny ho fanovana tena izy io fanovana tena izy fa fanovana olona fotsiny sy hoe mielandray raha koa ty idiran-drabe zay foana natao teto nandritry ny 80 taona mahery eny am'le hoe ny krizy miverimberina amin'ny krizy le miverimberina satria le tena fototry ny olana tsy voava ary ny zavatra efa mba tsara zaravaina indray raha miresaka hoe inona moa mampiembotra asika tany amin'ny republika voalohany fazanatany hoe na milasehitry ny lanjam-bola maninona mitsirosotra an'io taloha raha ariary folo tamin'ny premier republika ny ray ff zay mifanakaiky amin'ny euro am'izao zao nefa ho 10,000 ny ray ff ny euro de zany inona no mahatonga an'izany za ohatrany tsy misy resaka an'izany ka izay no anairanay any mpanao politika na nevy fitondrana anaty amin'ny fanoherana tonga ny fotoana tsy azo idivirana sy maisy ifampiresahana tompoko sody mbola isindraika hoe tonga ny anaka zay foana neny nataony teo hatramin'izay tany amin'ny republika faharoa hita tadiditra tsara raha niesika ny hoe concertation teo atany mena zay nitaritiny FFKM de ny teo fitondrana tamin'izany sy ny fiaona mbe sy ny concertation ny fiaona no ampiakatra ny vidin'ny kafe sy lavanila zany no ataon'ny mpitondra fanampepona zany hoe manabady vahoaka mazay fa tena hoe zay mihitsy ny tena miakina amin'ny any ekibo ny fampiresahana fa rehefa tsy mifampiresaka io ihany ny tohizany io pratika zay fa hita fa mitondra ny akady io de tsy ho tafavoaka tsika mialevona ety any ka rehefa ho tonga lay fifampiresahana zay zany zay ny adivatry ny fiarahamon'ny pirenena indrindrandrindra ny fivato zay sary-piaro ary mahita noho ny atrikasa zay ataony any amin'ny région 250 ny fa tsy valitsony efa niakatra ary mitombo miandalany efa maka ny atsasaky ny région rehefa kelikely efa aka ny atsasaka manila zay zao kelikely ato miezaka manitatra foana ka izay no anaovanay atsavo aminareo hoe ity resaka rafitra ty ny système monétaire indrindraindrindra manakambara am'zany misy adihevitra ne foaniny midy zany moa adihevitra manahirina sika ve le mpitondra ve mahaleo tena ave miohatra am'ireo le communauté internationale zay mampendra mbola le mitondra le fahefana io mitondra ny fahefana
satria ohatra ny samy miteniteny an'izany le mpitondra besaka miteny hoe tokony ho foanana ny midy ohatra ny tsisy valina rehefa tsy foanana ary dinina raha vo tsy foananao ny midy satria zay no mampiazakazaky ny fidinany ny atao midy moa de marché interbancaire de devise man'izay tsy mahafantatra ny atony hoe alalana zany lay le fifanakalozana ny eto zany de manaraka ny tolotra sy ny tinadiny sandam-bola dia rehefa besaka ny entana afarana avy any velany de mazava ho azy fa midina ny sandam-bola sika satria tsy ampy lay devise na ny vola vahiny zany zay mipetraka amin'ny banque foibe de ohatra mifanohitra am'izay fa rehefa manondrana be dehibe isika de miakatra ny sandam-bola tsika ka rehefa tonga mandeha ny adihevitra rehefa tsy foanana ary ny midy de inona ny politika zay tokony ampitomboana ny fanondranana mba hampiakatra ny sandam-bola tsy misy resaka n'izany ataon'izay mpitondra eo zay ny adivarotray anivon'ny fiarahamonimpirenena hoe lafinjavatra toy izany tokony asisika resaka ahoana ny mikasika ny lafiny tena hoe ty fitsinjaram-pahefana ty anisan'ny nampiazakazaka zao raha iresaka fotsiny hoe resaka lalana maninona ny tamin'ny repoblika voalohany misy 10,000 kilometra praticable ny lalana teto Madagasikara inona ny mahatonga zay fa maninona no zao zara fa misy amin'arivony ny lalana azoleto anivona firenena ny atony de tsotra fotsiny fanafoanana ny budget provincial tamin'ny 73 lalana 73 zay nanafoanany général Ramanatsoa ny budget provincial satria talohany ny province de nahavita lalany zay leo route provincial reny de maninona zay fitondrana teo hatramin'izay tsy namerina an'io nefa ordonnance io fa tsy lalam-panorenana akory ary na ny député na ny sénateur de afaka nanova namerina n'izay le hoe tena hoe budget régional zay mba hoe tena hoe budget autonome ahafahana hoe tena manakaiky ny vahoaka lay fampandrosoana zany fa lasa avy ety amin'ny fanjakana foibe foana no izaran'io zavatra rehetra io zany hoe any amin'ny filohan'ny repoblika zany commune efa ho 700 de misy 700 neto Madagasikara ka raha ao anatina atao 200 andro isan-taona izy no mitsidika commune ohatra 4 taona zany vao avita fampandrosoana nireo commune rehetra reo raha tena hoe anao fampandrosoana mirindra isika mianakavy zany rafitra zany tokony apetraka zay no mahatonga hoe apetrahony région autonome zany ny sasany moa miresaka le hoe état régional fa ny tena dikany de lay fitsinjaram-pahefana tena izy tompoko raha sy mipetraka io fitsinjaram-pahefana tena izy io de manalavitra ny vahoaka ifotony foana le fampandrosoana zay hoetiny mpitondra ty ambony ka mila manova rafitra manana fahasahina sika aza vangongo amin'olo tokana ny fahefana ary aza vangongo amin'ny toerana tokana hoe aty Antananarivo aty daholo no anapaka ny zavatra rehetra hatrany amin'ny commune lavitra be any de lasa misy ny tany lavitra andriny ka zany tokony mahasaro-piaro anay apetraho reny rafitry avaoziny rafitra ahoana ny sininy état de droit nany tena tany tandalana eto amin'ny firenena satria anisany mampanano sarotra ny fampandrosoana eto ny tsy fisiny zany tany tandalana zany tompo io ny mahasarotra ny ady amin'ny kolokolo io ny mahatonga ny impunité na ny tsy maty manota ny bonne gouvernance tsy misy de tsy misy état de droit eto ahoana ny sina état de droit na tany tandalana ao anatin'ny rafitra tokony ho amboaritsika zany ao anatin'izay fanovana zao le mpitondra raha tsy tandalana tsy tandalanako tsy mpitondra tsy tandalanako le mpitondra etinareo zao miresaka teo aloha manaraka ny fandarana reo isan'andro ny tenanay fa saiky fanodika dinam-bola ny mpitondra sy ny tsy azo tohitohinina zany zay mangalatra eto amin'ity firenena ity ary zay tratrara tafaporitsaka indray engadrabla daholo ny bebe engadrabla tsy azo gadrainy ka ahoana aloha ny ahatonga an'ireo hoe gadrabla am'izay zay manodikodina ny volam-pirenena lazaina fa manan-karena le firenetsika fa manan-karena de ahoana kanefa ahoana ny tsy hahafahantsika mivelona araky ny tokony ho izy de mipetraka mazava hitanareo zany le hoe le reny
mitaky karama ny borsa ny hatramy volana mpandraharatsy voalohana inona eto amin'ny firenena zany makay zany le volatsika ny fampidiraketra sady efa kitoto tsy araky ny tokony ho izy satria Madagasikara no anisany ambany indrindra ny taux de pression fiscale eto raha ty Afrika inona no atin'izay de no tsy fisiny tany-tandalana ny ahoana zany ampitomboana ny vola miditra sy ahafahana mitatana araky ny tokony ho izy an'izay areo vola miditra reo satria na vola avy any velany na avy aiza tsy maintsy solotsika amin'ny alalan'ny eritrereto toerana foana ny na famatsim-bola avy any zany na mivatana io na akolaka misy ny mody atao hoe fanomezana fa raha omeny amin'ny tanana havanana sareny amin'ny tanana haviny takalon'iny fa tsisy an'izany fanomezana fahatany fotsiny zany fa misy foana tombotsony lay mpanome ary zay no mahadiplomasia ny diplomasia zany ka zany zany tokony jerentsika daholo hoe ahoana ny ahafahantsika mifehany ny mpitondra ka raha mbola vangongo aty ambony foana lay fahefana sarotra ny mifehany zany zay no mahatonga ny miady varitra foana ary mahatonga ny fivato mametraka rafitra hoe miainga avy any amin'ny fakany mihitsy hoe andro maso fakana observateur local au niveau-na fokotany observateur communal au niveau-na commune observateur régional amin'ny faritra ary observateur national na vonan'ny andro maso atenivon'ny foibe zany hoe zany apetraka hoe raha sy misy fanaraha maso avy any fa tsy rafitra be debe ny miady amin'ny fanaraha milazana ramaso eto bianco hoe pake samifine arai sy ny sisa fa misikafina ty ambony aty reny zavatra reny tsy mahita ny zavatra ry anaty koa mbola ao anatin'ny fiarahana CSI sy ny sisa any anatina fokotany any tsy mahita an'izany de zay ny hoe mila mifanometana na amin'ny société civile reny rafitra ty ambony reny vao mahavita ny tena andro maso eto anivona firany zany mila apetraka lalàna ny zany zay vao mahatonga ny hoe fanarena-pirenena vanina sika apetraka mazava tsara ny fanaraha maso eto anivona firenena zay ny adivaritra eo amin'ny fiarahamon'ny pirenena zany raha ho tonga zay esika ho any amin'ny tena fanovana zay fa sody varina any amin'ny fanovana olona fotsiny asika de mbola sy voakitika ihany reo zavatra tena mampaharary firenena ireo de iverina foana ny toy izao afaka 5 taona indray ny andiny fahadimy satria ny resaka vahoaka sy ny fahefana ianao mo Andriamatora Willy zay mpitarika ny fivato de miresaka an'izany mihitsy ny lalam-pandrenona amin'ny andiny fahadimy ny vahoaka izay poiran'ny fahefana rehetra ny masomandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solotenana lany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisany rehetra anjara mivatana na tsy mivatana na koa amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka mazava be mihitsy zany article 5 atoko amin'ny teny frantsay izy de azotoka tsara ndray izy ho an'ny sasany hoe la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum de zay le poiriny dada Willy io zay hoe meo an'le vahoaka l'izy de iainga avy aty ambany raha miresaka tsika am'le rafitra ny tenenao démocratie sisisy resaka décentralisation ianao resaka état de droit ianao de ara ampifandraisitsika ny zava-misy am'izao fotoana zao société civile resaka politika hoy ianao tena samy resaka manahoana mijery ny fivato ny zava-misy aloha zany vao tamin'ity herinandro ty fotsiny zany zahako résumé ny vao teo zao nandefa hoe misy mpitondra ony nahazo trano be de amina miliara ny tomba ny bidiny de vao tamin'ity herinandro ty koa tsika na enao andevitra maro be mikasika an'le hoe fiakarany vidin'ny solika de manao randra-tariana am'izay ny sarandalana indrindrandrindra eto Antananarivo renivohitra resaka taxi be sy ny zone suburbaine de mbola adevitra mbola tsy mety vita l'izy fa tamin'ity herinandro ty mbola mandeha koa ny adevitra mitaraina ny mpampianatra mpitsara ny fanadinana vao vita mbola atao fanadinana vao manomboka raha de hoe zay tsy tsara ho an'ny sasany de mandeha indray zao ho an'ny fanadinana baccalauréat ny vacation mbola mitohy ny fitakina
tamty herinandro ty daholo zany tonton Ravily akoatry ny adevitra momba n'le hoe misy zavatra tsy milamina ao amin'ny jirama ao de ohatry ny misy audit be mandeha fa nisy fanodikodonam-bola sy ny sisa ny herinandro any aloha nyresahako fa mbola sy nandeha lavitra ako Andriamatoa Ravily fijerinareo zany raha reo ary ny démocratie ny décentralisation ny état de droit ny resaka bonne gouvernance ny corruption aizany zava-misy amin'ny fivato ka izay aneny mahatonga ny hoe raha sy mipetraka ireo le rafitra tena ara-demokratika hoe manome ny fahefana ny vahoaka hanao andromaso any fananany de fandrobana ohatran'io ihany de io ny vokan'io sisy voalohany azo fandrobana mihitsy ve zao fandrobana ny azo lazana azy raha tena itsina le resaka zay le fandrobana ny arem-pirenena fandrobana zay rehetra manana fahefana de afaka mandrobaka lalàna eto amin'ity firenena ity zay no nisy teto ary zay no miteraka an'le krizy zany ka ahoanany iambenana an'izay mba sy hahafahan'ilay zay rehetra mampiasa ny fahefana zay ke moa sy mampiasa zany hoe manam-pahefana zany vahoaka no manam-pahefana eto fa mpampiasa fahefana ny filazany reny fa teny diso daholo tokony ho isy zany ireo mpampiasa fahefana ireo de manana fahefana angalatra zay no tena raha itsina ny resaka de ohatrany sisy arakaraka ary ohatrany lasa kolotsaina ohatrany hoe normal zany hoe raha misy olona anankiray mahazo fahefana ka raha bisikileta ray no nanana ny talohan'izy niakatra teo lasa manana 4x4 radimy izy de ohatra tehaka no avalintsika an'izao V8 hoe tena nahy nitondra zay ne le olana eto de gaga ve sika samy manao an'izay daholo zay rehetra manana fahefana mangalatra de tsy misy miresaka sisy apetraka ny rafitra hitanao le haute cour de justice nga misy dossier ray voatsarany satria apetraka ao ny apartheid judiciaire hoe misy olona manam-pahefana sy fisarana mitambara sakano angy rapitso retiny mitsara anazy fa fisarana manetsa be io ngolo ambony ery procédure nefa kendaina ato amin'ny resaka amin'ny teny miara-pirenena indray no manapaka fa rehefa tsy lany andro tokony eo de tsy azo tsaraina koa le olona inona moa ny dikan'izany rafitra iainantsika eto zany le tiako tenena hoe apetrao aloha le hoe ianao mitondra firenena ray ne na manao jadony nampanteny ny fanjakana andrina talohany hoe tapadoa zay miadaladala satria izy ny tompony lohanao sy ny taninao rehetra io zay tianao anaovana azy de matahotra ianao de manao lasa manaraka n'ilay lalàna fa izao tsy zay tsony de zay hoe raha sy mipetraka zany le rafitra tena hoe tany-tandalàna hoe tena état de véritable état de droit de afaka mibililalila foana zay rehetra mahazo fahefana zay no anazavana n'le fahatratsika io ka na an'olo andrakota anao na arabe raha vo sy mikitika an'io makano varina ny akady foana le firenena ka zay no tena tianay société civile ao apetraka zany de anao miteny mohatra moa teo tsirotana ny zava-misy akehitriny ny resaka faritra efa makalemo ny zavatra miresaka any amin'ny faritra tapitra miady daholo gouverneur sy député hoe rano Madagasikara fantatry ny mpitondra zany masitatotra an'izany fivatany fatraraka tena be deaibe ka ahoana moa ny sy adiko le rafitra ataonao mampiady an'le olona ko ianao sady mametraka samy terenao olom-botendry reo ny ray ataonao hoe solotena mpanjakana ny ray ataonao hoe solotenan'ny filohan'ny repoblika dina ny sy ampiady an'izany amboniny hoe fanitsahana lalam-panirena fanitsahana lalam-panirena mbola omena fahefana anaty conseil des ministres ampitombona mihitsy tena zavatra kitotoana eny ataontsika eto amin'ny firenena de zany mahatonga ny société civile ina izy zany fizery tena objectif zay tsy manao hoe rakotony mahay an'io na izy zay anjaran'ny mpanao politika zay fa ny anay de hoe zao ny tsy mety amin'le rafitra eto amin'ny firenena miteraka fahampiteny eto anivon'ny tanindrazantsika de io tena mila reny io resaka anivon'ny faritra io any amin'ny fokotany moa de averiky foana hoe maninona no sefim-pokotany zay tena asa mafy de roa alina ampiakarana efatralina ny karama de mitehaka sika hoe niakatra zato isanjato zany de ty hafana hoe manany tena manao lasa manao zavatra fa le fokotany rehefa aveo atosika anao kolokolo inona moa no ahafahany velona amin'ny efatralina mpiasa trano azy ohatra inona ny karama eninalina farafahakeliny am'izao ray esy karaha manampanasa lamba ary zany panasa lamba ohatra fa ny sefim-pokotany de sy tahotra sy enatra sika
ametraka zany efa milaza fa fahefam-bahoaka no atao eto zany hoe io rafitra ny fotony io zany tsinotsiniavina de potika ahoana ny afezanao fandripahalemana ny olona ny fotony eny mahitany mbola misy mikenikenina fanafiana de tokony ho hitany any io sisy olona manao ninina fa miatona ty sisy raha mandeha am'laoniny ahoana ny resaka budget mivangongo aty io 5% ihany farafahabeny no any amin'ny faritra fa ny 95% de ty mifatsakana foibe zay no mahatonga ny ady fahefana io na le ristourna raha tsy mandeha amin'izay loany koa fa ristourna tsy mandeha am'laony fa zay mangalatra an'io koa no hitehafana zay neny mampiady eny io satria nefa iny mba vola tokony hijanona any amin'ny faritra commune tompona ndraikitra no ivona faritra io ristourna io ary raha io ny tena arahana zaho zany de miteny zay no mahatonga miteny foana amin'ny hoe le fahefan'ny député le retsy tsy mety ty le hoe sady mitatam-bola ny manara-maso ty zay neny mahatonga hoe tsy afaka manara-maso an'ireo ny député de lasa ady lasa mena hitatana sely de lasa sy ady am'izao io de tsy manana lasa miraisikombakomba amin'ny lehibe ny district ny sasany mitatana an'io sely de io sy ady iona no ahafahanao hiteny azy tsony anara-maso ny rafitra mpanatateraka ka zay tsy fosiny fisarano fahefana principe de séparation du pouvoir zany tsy nipetraka daholo teto nefa tsika miresaka démocratie tsy misaraka le fahefana telo ny mpanatateraka ny mpanao lalàna ary ny fahefana pitsara tsindrin'ny fahefana politika dio ataon'ny fitaovana managadrana sy manao zay ataon'io ny fahefam-pitsarana voapositra avy andry ny fahefam-pitsarana ary am'vaoaka madinika ko piseriny keo de lasa potsikiovina karatra samy mamositra n'izay voaposiny ny fandehan'ny fitondrana ny raha eto amin'ny firenena ka zany rehetra zany mila renina hoe ahoana hipetrahan'ny tena fifandanjany fahefana na équilibre du pouvoir sy ny fisaran'ny fahefana séparation du pouvoir ary ny décentralisation tena izy apetraka io zay tsika voatafavoaka mipetraka tsara ny état de droit-na ny tany tandalana zay manao ny adalana de mandray ny sazy miatra aminy fa eto misy olona any ambolony lalàna be debe resahanareo teo le vola io moa efa makalilo vola mena anaty coffre ny ministère tsy hita voakajavona tampoka avy eo de ny premier ministre koa no mitory ohatrany hoe entona le izy ohatrany tompona ndraikitra efa nga io mila torina avy de hita hoe zany nanao azy rehefa raha de indrindra misy olona mpitondra tompona ndraikitra avy ato sasy misy izany mahatonga naheditra hoe amboariny rafitra mba tena hipetraka ny tany tandalana andray anjara amin'ny concertation nationale avy eo zany aloha fivato rehefa ho avy le fotoana national andray anjara izay ary teny hitondra hevitra tondra hevitra satria de zany hevitra zany zavatra misy efa voasoratra iny atsipiriany zany fa mbangovangony mo ny resana azy eto fa tena andray anjara zay ary io tsy maintsy asina ny concertation nationale ary sorana ny FFKM mo nefa niantso teny zany zay de manao asavanareo mpitondra fanjakana oka ty fanapena tsofiny ty fa io tsy azo idivirana tsony io zany fa io indrindra le hoe esika raha apisa zay ataon'ny RMDM zay aloha tsy ao satria ny société civile faneokevitra ny ataony aloha de azavaina tsara le fisarahany zavatra atao ny hevitra hitovizana be debe fanavotam-pirenena le fanavotam-pirenena ampidinidinika fa ianareo no manao ny esika ny akanja de rehefa tonga le fiona am-pirenena tonga koa zay dinika miaraka aminareo ka izay le mampiavaka ny asa ny société civile sy ny etoko politika zay miezaka mampaneno lakolosy foana tsisy raha manjary zay mandeha mifaritra raiky ambin'ny folo zany nga ady tany tsy ady tany kolokolo sy kolokolo na ninivona fisarana na ninivony rafi-pitondrana ny fanana tany sy ny sisa domaine natao paosy ny karazana de jerena fotsiny ohatran'izao ihany vio zavatra misy zavatra tsy mandeha miloany raha nombombony forera lasa vola be ho an'ny sasany sady fanampiteana ny tatsa manao ny ataony daholo mangalatra daholo na be ny tanàna nefa misy tsy azo gadraina ko tsy vita nefa tsy azo gadraina izy ety ambony ambenany ko ny any ambany mangalatra sy mamono olona re tsy gadraina koa raha mikitikitika an'io koa miady aminay zany no zavatra atao eto amin'ny firenena ka teo zao
tenenitry manokana eto nisy nireny zavatra misy eo bongolava moa tafa oatra loatra amin'ny samy faritra ny ady fanaovany ny anivon'ny faritra gouverneur sy ny solombavamboaka esendaniny fa mbola ny gouverneur koa miady amin'ny solon-tenam-panjakana ny préfet tsy akilany ary io sy mba ady amin'ny fony fiasarambela sy ohatrany amin'ny sasany fa teny efa ady vaky ary masombahoaka fampisisika amin'ny safoanditafika ny zany hoe zavatra efa tsisy mandeha amin'ny laoniny tsony mbola sy andraisana fepetra foana de amerina eo ary zay tokony fepetra raisina zay zany tena nampiavaka nyity fitondranyity le zay mieritreritra hoe masina naingam-pandeha ohatra tsy ohatran'izay amin'ray sokatra miadam-pandeha lasa sokatra le izy manapotika firenena io fiananana amin'ny fanapaha-kevitra io ka izay manao any hoe raisy zay fanapaha-kevitra tokony ho raisina fa mampirisika ny tany tsy tandalana ny zavatra misy ohatrany eo bongola eo indray de efa hita fa adiny ao de mampidina ray aman-dreny avy ety atampiny raiky io ny sasany ny filohan'ny président Sénat koa midina ry koa de miandany amin'ny akilany au lieu de tokony andaminy herinandro vitsivitsy aorinan'le hoe congrès ny sasany io congrès manao congrès vonoiny sasany tampoka le izy efa hita prova ireo ary fa sy afaka andravina tsony le mpitondra eo de ianao mpitondra avy ety ambony tokony ampiaonan'ireo miandany amin'ny akilany zany ve de ety aty amin'ny tena izy fa zao misy an'le ray aman-dreny be fatadaza eto diso fantatry ny rehetra izy tany mihitsy izy tena enina ny avoloa ve fa de tiany vahoaka ty gouverneur ty zany fitiavanareo bonglava azy satria manao mifampandrosotrosiny sisa zany ny pratika atao eto amin'ny firenena ve ranga dinona no atenaina zavatra iatsara eto zay no ilaina fanovana lalina eto anivona firenena zany faniry de mirary anareo mba ahita aomby amin'ny zavatra raha-pitsa ary zay manao atsava alao ivory ny olona fatria voalazana lampandrenana ny vakinao teo fa malalaka ny fanehonkevitra ka iny zao hita nyteraka resabe alao koa ary ny mpanohitra koa mba hanao ny ataony zay asana sasevila no mieteripele an'izany hoe materaka korotana ny hoe ny sasany avelanao ny sasany tsy avela nefa demokrasia no ifanarahana fa ho atao eto anivona firenena ka so de sanatrika isindray ny fisakasakana zay le mampipoaka zavatra tsy tokony hipoaka alao sokatra ny adihevitra de mino zay fa ho tonga ny am'le te fifanantonany ny ampitondra sy ny amfanoerana araky ny fangatana FFKM koa araky ny fangatana FFKM ny zavatra hitranga raha-pitsa olo-kendrona ro amin'ny fitondrana sanatsisy amerina ny zavatra efa hita fa tsy nety tany aloha zay angamba no amaranatsika nyity dinidinitra tya ny fivato zany de misokatra foana am'rehetra efa manana misy barao moa eto Antananarivo Tsakaviro ny baraonay fa tsy any Bongolava ihany satria ny barao national ka afaka fanatona foana zay ifampiresaka na amresaka olana na fiarovana zon'olombelona na iarany tsirariny any anivony rafi-pitsarana na fitandrona filaminana na ny fiarahamonina manao tatsoroka ny olona tratran'izay sindry azo lena zay ny fivato isan'andro zay ny tena asanay zany de ny tanana any rehetra de afaka miaso ny numéro 034 10 548 48 ianareo 034 10 548 48 raha ohatra ka misy an'izany olana marobe zay fantatra fa hoe tsy mandeha amin'ny aradrariny zany de nisan'ny manampy amin'izay ny fikambanana fivato de merina indray ny fisaorana ny fanasana sy ny fisaorana reo zay nanaraka ny ity fanehonkevitra ity fa dia be mbola ho afa vakobay iny zany efatra ambinipolo mindao ary mandra-pamaky bay fa 520 ndray saotra iny ary de isaorantsika Andriamato Raoily zany mpitarika ny fivato am'izay fanehonkeviny fa efa nambaraka teo fa misy vaovao zay niseho mo androany de zay vaovao zay nanao valandresako an'ny mpanao gazety ny mpisolo vava maître Eloa tsy Christian Raoily zany mahakasika indrindra ny fahitalavitra MBS zay notsoahina tao anatin'ny canal ny parabole ny Star Times zany
dia manaitra ny zava-misy izy ireo ny amin'ny izany raharaha izany ka izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo zay dia andefasantsika satria vao zao marainy zao natao zany valandresaka ho an'ny mpanao gazety zay ao anatin'ny sombo minitra vitsy am'izay tsara ho fantatry mivoaka ao anatin'izao fizaram-bavao zay ao arinan'io satria efa mifampiresaka tamin'ny teknisiantsika dia indrana fotoana minitra vitsivitsy satria misy fanetanana roa avy eo dia ho avy eo ny namana avany manjakandrina lavidavitra fa hamaly ny antso zay ho an'ny fanavotam-pirenena rapitso ho avy eo ihany koa namana ragia avy eny boribory tamin'ny fahadimy eo hamaly ny antso mba amin'ny fanavotam-pirenena rapitso dia ifandimby ao anatina minitra vitsy izy mirahalahy mianakireo zany hiara-dalana amintsika fa ho alefa tsika aloha zany ity sombo ny valandresako an'ny mpanao gazety nataony maître Eloi ity zany mikasika indrindra ny MBS. Ny fitsarana no namoaka n'ilay ordonnance izay nampitsahatra ny fandefasana ny fandaharan'ny MBS tao amin'ireo Canal Sat, Star Times sy ny naman'ireo fa nahoana indray rehefa ny opposition ny société MBS dia nilazaina fa incompétent zay tsara ho marihana zany raha ny resaka lalàna no jerena dia ny hoe tamin'ny namoaka n'ilay ordonnance ave zany ny fitsarana compétent fa rehefa ny opposition nataon'ny MBS dia incompétent izy zany hoe mahakasika ny principal izy zany compétent au principal izy compétent fa amin'ny accessoire izy tsy compétent tsara jerena mazava tsara mihitsy ny voalaza ny eo amin'ny article 235 ny code de procédure civile malagasy milaza hoe la partie à qui l'ordonnance fera grief peut demander sa rétractation ou sa reformation par la voie d'opposition ou d'appel. Ny opposition satria tsy voantso ny MBS tamin'ny raharaha io nefa metraika mivantana na misy fiantraikany ratsy mivantana amin'ny société MBS ny fampiarana n'ilay ordonnance dia mazava tsara ny tenen'ny lalàna araka le voalazako teo fa afaka manao opposition ny société MBS. Ary nanontaniany ny mpanao gazety ny ministre fitsarana tamin'ny fotoan'androny mahakasika ny raharaha io dia nilaza mazava tsara izy fa afaka manao recours ny MBS mahakasika ny raharaha io dia nanao recours tokoa ny MBS fa zay zany ny valiteny avy any incompétent tsy mahefa ny fitsarana dia gaga zay satria raha resaka hoe tsy mahefa ny fitsarana tamin'ny fotoan'androny nangataka ny eta malagasy tokony tany izy no teny hoe tsy mahefa ny fitsarana ry eta malagasy fa maninona ny aty amin'ny opposition izy no teny hoe tsy mahefa fa misy resaka politika ao ambadika izay zavatra zay didim-pitsarana io dia fantatra tsara fa tsy maintsy didim-pitsarana ihany koa no hamahany io raharaha io zany. Ya iny ny fanazavana ny maître Eloi zany mahakasika an'ity raharaha MBS zay namoana ordonnance moa zany dia nanatsoa ny fitondram-panjakana azy tao anatin'ireo orinasa zay mandefa ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny satelita moa zany dia ny Canal Sat amin'ny parabole ary ny Star Times mandeha zany zay ady zay ary mbola hanao ny tatitra moa zany ny mpanao gazety fa dia avant papier sady azo lazaina hoe vaovao mafana iny nanrotsantsika satria betsakantsika no miady amin'izay hoe aiza ahoana ty resaka MBS ty satria lay fahazom-baovao mihitsy ny zany lay hoe ao anatin'ny article fa 112 lalam-pandroenana le hoe mananjo hahalala vaovao ny tsirairay zay mihitsy ny voatoitoina ao anatin'izao na le hoe tout individu a droit à l'information resahana ny zany ary resahanao anatin'le article 10 vakiko teo ny amin'ny hoe liberté d'opinion, d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion tadiaviny ny olo-pireneny zany ka ny fanesorana ny MBS sady manao velomany datora oelitsika ao anatin'izany canal zany na parabole na ny Star Times dia mamihana sy mangejany tsy fahazony ireo olona any amin'ny faritra zay mandray zay te hisafidy ny fahazony vaovao ihany koa ka mandeha zany le tolona dia isaorantsika tsy maintsy mbola handeha moa zany io adevitra samy hafa io zany satria iny moa zany ny mpisolo vava no nitondra zay adevitra zay dia mbola hitatitra eo ny mpanao gazety fa tsy maintsy ho taterina amintsika le izy efetako aketo Andriamatoa Ragia amin'izao fotoana izao mbola manaraka amin'ny fandaharantsika mivantana zany
de mino fa matokoa tongeto izy a de manakambary mirabanao Andriamato Ragy aloha tonga de ataoko an'izay misy lavalava le izy raha le non zany a de tonga de mifahafantarany olona azy Ragy avy eny boribory tany fahadimy tongety anao miraba falomiarabanao namana faniry dia falomiaraba ihany koa ny namana technicien ny MBS ny ao amin'ny radio Mata toy izany koa itsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja ary misy miondana mihitsy ny ty fandarana ty izay be pity sy be pakafia toy izany koa ianareo namana malagasy rehetra ny ampitandranomasina manerana zao tontolo zao ny aloha tonga de ohatry mahita taratasy aho eto ambany masony Ragy eto aloha zany lasa aloha taratasy mbola ekenao ve ny fanondranana tsokosoko ny arem-pirenena kianja ny finoana Magro Beruka Sabotsy 13 Jolay 2024 ampy zay mino zany fa le rapitso ty antondihany monsieur Ragy ty zany manakambara an'izay anao satria hoe fiaonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena le rapitso inona ny azo ambara am'izay tena marina mihitsy zany namana faniry sady tsy atoko lava-pely satria mbola misy olona ihany aorianantsika eo ny atoko avaketo zany dia voalohany aloha anetana ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na vainy avaratra na vainy atsinanana na vainy andrefana na vainy atsimo zay afaka tonga rapitso satria jour an'izay tsika zao zany hoe somatsika androany fa 12 ny volana Jolay taona 2024 rapitso zany ny fa 13 ny volana Jolay Sabotsy fa 13 ny volana Jolay zay anatanterahitsika ny fiaonam-beo ho fanavotana ny firenena ka manetana atsika indrindra itsika izay mbola misalasala itsika izay mbola tsy tapa-kevitra fa ilaina fandinihana sy fisainana mihitsy ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao inona ny antony efa latsaka katerena ny fiainantsika am-bahoaka efa latsaka any amin'ny lalina ny firenena efa tsy tafavoaka ntsony ny mpitondra zatra tiako marena zany satria maro be loatra reo le contrefaky any amin'ny tambazotra seraserany rapitsotsika fionam-be fikonan-do-pirenena na fionam-be marina tena marimarina kokoa amin'ny fanavotana ny firenena ka zao ny tiako tenenina tsy any ny tanjony tsy mbola any aloha ny zavatra atao io fitondrana eo miala ho azy eo io fa tsy andeha mihitsy itsika rapitso sanatry mivava anoka-pantsakana fa ao anatin'ny kianjan'ny finoana ny Beorilika Magrotsika ny ona ao tsika no anaraka ny fandaminana rehetra sy ny fandaminana zay zavatra atao rehetra fa noman'ny mpitarika ray zay faharoa dia aza misalasala fa aro tsara ny fandaminana rehetra rapitso ina le fandaminana le fandazaiko ihany ty fa eto zany tena manaparitaka an'le izy hoe rehefa tonga tsika rapitso marina tonga de miditra ao anatin'ny kianjan'ny finoana Beorilika tsy mijanona mibahana vavaty tsy mameno arabe fa tonga tsika de miditra any anatiny miditra tsikelikely araka ny fatokavantsika raha ohatra misy namatsika hoe mbola taraiky safaty am'le fiteny na hoe tara de ao anatiny eo tsika efa androany de fa live numéro téléphone fa meno numéro téléphone nareo de fampiantso nareo de any anatin'ny kianjy nareo ny miantso fa tsy azo fampiandrasana zany io ivelany eo zay zany momba ny rapitso aro tsara ny fandaminana faharoa momba ny fandaminana rapitso ihany tsy azo itondrana zavatra maranitra tsy azo itondrana zavatra takany hoe sotro amy vy sotro vy na antsy na zavatra maranitra indrindraindrindra ny zava-pisotro amin'ny tavangy bakoly fa plastika ny itondrantsika anazy manaraka de miala tsiny zay fa hoentitra zay kory tsy asika fa hoentitra be ny fidiranao mifanaraha-maso zany tiako tenenina raha vao mahenjo zay na mahitsy zay olona mamimamo de miala tsiny miala fondro satria tsy fantatra ntsony le zavatra hitsanga ao anatin'izay iny olona zay tsy ara-dalàna iny amin'ny avy amin'ny fisotroana zavatra misy alcool manaraka an'izay dia hitoty any amin'ny mpitandro filaminana manompoka any amin'le be indrindra ka hatrany amin'ny farany madinika izay mpifeh hoe ianareo ve satria le rapitso mikasika ny fiainam-pirenena mikasika ny zavatra misy eto amin'ny firenena no jerevana rapitso ho resahany fampiresahana rapitso koa manontany anareo ako mpitandro filaminana tafika malagasy ny filohan-dahy rehetra akapobeany hoe ianareo reo ve tsy mahatsapa ny vady aman-janaka reo ve tsy mahatsapa ny reninareo ny ray amin-nareo ny rafozanareo sy ny sisa ny fianakaviana ray amanontolo tsy mahatsapa ve fa
rehefa mietsenynareo eny sotry neny analakely na ny ambo manarina sy ny sisa tsy mahatsapa avy anareo fa tena tsy zakatsolo le vidim-piainana de fanontaniako apetrako aminareo andinenareo tsara hoe aizy nareo mietsena sa nareo mandeha hélicoptera sa nareo mandeha roplanina na fiaramanidina ka 100 metatra miala amin'ny tany nareo mandeha mietsena de hafa mihitsy zany ny zavatra hitanareo ko mba tongava sainareo tompoko azafady indrindrana ho anareo mpitandro filaminana zay tsy aninona rapitso zay tsy korotana zay tsy animba zavatra ny olona miaraka mpiara-dia amin'ny président Marakaravalomanana na ny tiako Madagasikara io na ny RMDM io zay hetsika nataony rehetra zay efa natao rehetra natay izy ny lamina tsy misy korotana ko maranakao azy ho asehako tsara tya io zany ny zavatra ho ataotsika rapitso zao ny zavatra slogan anisany anankiray ho jerevantsika rapitso hoe mbola ekenao ve ny fanondroanana antsokosoko ny arem-pirenena dia ampy zay janona treo zay ary tsy aketsika tsony misy vidim-piainana ihany ko mbola misy vidim-piainana ihany ko afako de ao koa ny vidim-piainana sy ny karazan-dretrarehetra ny fafahana mividy zara tiako tenena marana anazy zany de tsotra le fitonana am'izao fotaon'izao varina fotsiny amin'ny fanafarana hitany mivoaka zany ny tahirim-bola pirenen'ny devise fa ny olona mandroso sy ny olona matanjaka ny teokarena de manafatra manondrana zafady manondrana hitana de mahazo devise manatevina ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny vola vahiny amaranako ny farany de zao nahita ako tamin'ny fahitalavitra avy any vela amin'ny vaovao fa ny tahirim-bola mena banque zay filazana azy banque d'or-ny fitonana frantsay 80 tonnes tena hitako mihitsy zany na nation tamin'ny télé ny any amerikanina 100 tonnes ny tahirim-bola menany zay ngamba da tonga saina mpitondra am'izao fotoana zao ny tsika avoaka tsokosoko ny volamena ao anatin'ilay fandroanana ny teto raha lasa ny diovina ny Suisse zay indrindra zara fa misy 3 tonnes zay mihitsy ka de mino afa ho avy betsika rapiso zay mametoky anareo fa ilamina mametoky ny mpitandro filaminana zay afa milamina io zay tsy hanininy zany zay fa ny zanaky dada ny RMDM de olo kendry hatram'izay olona ty filaminana sora tompoko makasitraka mandra-peona tompoko ya ndraso aloha fa ho avy eny namana teknisiana andamina ny fidirantsika zany de omeo-ndala ny monsieur Raky zay ny vahiny niaraka tamintsika teo zany de fa misy vahiny eto zany mamarana an'le fandarantsika zany amin'ny vahintsika satria avany ambany vola izy niazakazaka satria tena ity raharam-pireneny ty nge tena mampiainga tongotra izy ty mampiazakazaka izy ty ary mampandany crédit mihitsy azona ny vaovao mampandany vola ividianana pile any ambany vohatra any mba hazona ny vaovao samihafa ny telefona sy ny sisa de ny olo-pirenena moa samy te handray andraikitra daholo de efa tonga zany zareo avy any Ambohitra Trimonala manjaka andriny efa nisy fotoana efa tonga teto any tonton Alfred efa elaela zay de fa nazavainy zay hoe ay zany Ambohitra Trimonala zany de any akaiky manjaka andriny any zany Ambohitra Trimonala zany tonga eto ianao mandraba da to Alfred aloha voangana ianao ny teto fa vona ianao an'le fanavotam-pirenena de niazakazaka tonga tamin'ny firma rainy ny any aminay moa zany rehefa tena lazaiko teto de rehefa te andeha tomobile de amin'ny telo de efa miarina zao moa tsisy tomobile fa tonga de efa maly zany no nandeha niazakazaka amonjy ty raha-pireneny ty satria ty fikaoran-doha-pireneny ty de anisan'ny irinay fatratra izy ty ny antony de any ambany vohitra any no misy ny zavatra tena tsy mety mihitsy any ny tena fanarota-pahefana any ny tena isin'ny kolokolo betsaka indrindra any no tsika tatsa no heverin'ireo mpitondra reo fa toy ny bibilava voatery ka tsy tanana andrangotra tsy tongotra hitsipaka noho izany de eo amin'ny io fikaoran-doha-pirenena raha-pitsoa fanavotam-pirenena raha-pitsoa no ilazantsika ny hevitra ny tarany atsika ny fahoriantsika betsaka manko tsika ny mieritreritra hoe rehefa manano le sika izy aloha le tenen'ny tsika malagasy rehetra mihitsy hoe ary indrindrandrindra manahoana ny tatsaha indrindra fa ny tatsaha hoe mbo jereo zay ry mpitondra tsy antsony ny resaka fa le fionaneto no afahantsika miresaka dodinian'ireo olona reo de apetraka le fekevitra anavotana atsika satria tsika tatsaho de tena farany ao anatiny tena any ny tena misy ny fangalaram-bato
any misy mifanarota-pahefana tena tsy izy mihitsy e miresaka ohatra kelytsika hoe zany bokon'ombo zany bokon'ombo tena manahirana ny tantsaha izy io misy kavina misy karatra karabakisiny misy bedabely diavatra de raha ohatra ianao sendra hivaritra ny ombonao satria matatsahany tantsaha de ny omby hivaritra ny omby io anao rehefa ohatra hoe tonga ny fotoana hoe reraka izy antitra fa sahirany ianao satria le karabakisiny ilainy le vahoaka nefany alen'le vahoaka makany amin'ny privé manao vaksiny ny ombony zay ho any amin'ny mpanjakana satria raha bela zao nresahana de mitsangam-bola manko nomba rehefa voly bela zosy de tsy ampifiry tapabolana de fa indray nombo fa manjoretra am'le vaksiny amin'ny fanjakana fa any am'le privé iny nefa tsisy karabakisiny de manjary lany vola zany ny fanjakana mitatsaha amin'io zavatra io zany rehetra zany mila hodinihina daholo hoe ahoana ny fomba anaovana an'io fananan'omby io satria ny omby io ny tena manampy ny tatsaha am'zezika amin'ny asa le vidiny jezika le zizy jezy-panjakana efa tsy laitra ny vidiny sady manahirany olona manafaniry jezy baza amidy io misy tany tena tsy mila an'io antaovany izy anatin'ny rotaona anao manazy fa manaraka izy efa tsy mamokatra tsony io jezy tombo io zany tena mety aminay hoe io no mety io jezy baza io zany tokony mbo teknisianareo zany tokony mba andeha hidina hoe mety am'le jezy baza ve ty hoe zezikinina mety am'ty tany ety fa de lefa fahatany de mipiditra iny de mividividy fahatany de simba le tany aveo be da be ngamba mitaraina ny tatsaha mitaraina hoe simba le tany io zezy baza io de le jeziky io zany nefa ny fananan'ombo manahirana taratasy momba azy manahirana ninony ty ny mbola andoavana be da be tsy kolikoly isan-karazany tsy haitsony va magagady itiny raha ohatra zany ka haidry zareo misy omby ny omby io manko rehefa aravositra izy raha zao izy hafa ny kolerany fa rehefa vostra izy miova ny kolerany mbola vola koa iny vao mahovany iny miainga sefipokotany de efa kolikoly eo miakatra any amin'ny inona moa délégué de efa kolikoly amy zandary moa de efa ireo de efa mahazatra andreo zany taxi brosy zany mampalahelo mihitsy mahazo azy fa isaky mandalo be da be le andreny de misy police de la route foana de somary membotra kely orina fanolotra vola kely raha tsy mahazo voly le mpitandro filamenandreo mahita rarainy rehefa mandalo avy aniny ka aloha zany mety de manao antsoaho atsika rehetra tatsaha aza matahotra fa ny firenena isika mihitsy no avotany eo raha miresaka firenena tsika eny ny olona marobe 5 polisy ajato tsika no avotana amin'io noho izany aza misalasala fa tongava maro na tatsaha zany reo mpivarotra entana tatsaha indrindra fa andravoangy efa ndresahako teto fa misy fitediava-bola be da be ao ny hoe viditeurana ao ny hoe ticket ao ny hoe misy mitaky an'izany hoe ino ty solon-tsakafo tsaitsay be da be le fitakila-bola eo amin'ny tsenana tatsahan-dravoangy io mahita ireo de gaga fotsiny tsisy taratasy tsisy ticket tsisy ninina miaintana nareo atongava fa le anavitra atsika no atena atao nareo akaikeo tsy eo ihany ny tsenana tatsaha fa mbo tongava tsisy korotanao fa ny hevitritsika sy ny etaetatsika sy ny zavatra manahirana atsika no dininao ka tsy hitako za mpisalasala manjakarina akaikely izay ny ambany vohitra ara efa malitra io niala tatio niala tany aminay de io no vonjena satria fanavotana ny firenena koa zay azay hoe efa niteniteo ny fandamirana teo mety raragi dika zany milamina ny eo ka dia tongava maritra fa anavitra ny firenena misy moa zany le mpitondra tonga maromaro nareo zany zao mety tonga maromaro mihitsy zay eo misy hoe ty mpitondra ty moa tsy ohatra ny karazany tsotsoa zao ne ny olona mahazo tombotsoa am'zao zavatra fahoritsika zao ny tsy tonga eo efa nyteneniko teto hoe itsika ne ny vokatritsika miaina avy telo eny ny amidy ny vokatra ny tatsaha fa le zavatra ilaitsika davanandro mitombo avy telo eny ny mpiasa ny mpiasa-mpanjakana ny misy sonitra ny karamany mpiasa privé misy hoe karama sonitra fa ny atsika ny aina de noho izany ve de raha ohatra koa manana
paika anavotana atsika ireo mpitarika reo a de andao re fa ny fatongavatsika maro no risika bebe kokoa anaovan'ireo mpitarika ireo ezaka anavotana atsika ka dia zay ngamba no amarana atsika fenidefeny zay misotra tsika rehetra any amin'ny faritra rehetra any indrindra fa itsika manjakandrina de manatena fa ho tonga betsaka tsika fa ny solotena ny tatsaha de vonona trany no tonga eto ilaza ny alahelotsika sy ny etaeta tsy tatsaha manjakandrina ihany ny soloko tena teto hoe fa fantatry dolina vidibokatra any amin'ny faritra rehetra any mpambolo tongolo mpambolo paraky maiva tanàna am'zany hoe bevilany mpambolo tongolo any am'le hoe mangabe borsatroka mpambolo tongolo mampikony ohatrohatrandreny zany efa nisy fampiresahana hita am'ireny fa hoe tena vomafitsika raha izy mpitondreo a tsy manana paika ampandrosoena am'ty firenena ty re fa seza mamay azy ka de noho izany a andeosika ijerijery tsaratsara kokoa an'ty firenentsika ty sy ampandroso atsika fa raha tsika tatsaha mihitsy mandroso tsy androso ty firenena ty tompoko fa de makasitraka eny ara dadato Alfred fa elon tena kasitrahana tamin'ny fahatongavana teto amin'ny miara-manonja MBS radio mata ialana tsiny a ny ohatra kely ny fotoanantsika satria ny fandaminana tsy maintsy atao a omembonahitra daholo avokoa reo vahiny zay tonga miazakatsaka mba te anio hevitra satria ny fomba fiasa ny miara-manonja MBS radio mata de hoe hanokatra ny fanehoan-kevitra ho an'ireo olom-pirenena rehetra fikambana na syndicat antoko politika hitatsika teo zao teo ny solombavamboaka atodso teo Andriamatoa Alaindremiseza mpitarika ny MCDM ny RMDM teo ihany keo ny Rawily société civile fivato tena manohana ny Rapitso teo ihany keo Andriamatoa Ragia olom-pirenena ary ny tatsaha avy any Ambohidratsimo anala Manjakandriana lavitra fa tena nafofotoana mihitsy hoe hanenjika an'ilay zavatra Rapitso ny fanavotam-pirenena de tonga dadato Alfred saika adininy ambanin'ny satrony mihitsiny zany fa efa maika loatra ho an'le Rapitso de zay ary mibetsaka fa de mitondra ny fakahirezana atsika samiatrika an'le Rapitso ery amin'ny kanja finoana Magro Beorika no fotoanantsika manomboka amin'ny 7 maraina de fa misokatra atsika ny vavahady ny fandraisana rehetrarehetra any de mifampilaza mifampiresaha satria fanavotam-pirenena io de ny olom-pirenena mihitsy sy izay mahatsapa fa leo tofoka mahita hoe tena tsirary ny fanoranana tsokosoko ny vidim-piaina na ny delestazy ny fangalaram-bolam-panjakana ny kolokolo samihafa itsika zay manana ny zavatra marary atsika de tonga afa satria resadresaka natao dinidiniky ny mpianakavy dinidiniky ny mpiray piray tandrazana no ho atao zany de mbola malalaka amin'ny fotoana de nzao de efa mifampiresah de amboary ny fandaharam-potoana zany satria zava-dehibe ary io le nandrasantsika hoe ahoana rovinina ny tena iresaka tsika momba nyty raharaha mangity de zay zany misy efa betsaka ny fandaminana efa nentina Alaindremiseza teo nentin Ragia teo koa ny amin'ny fitandrona ny filaminana ho an'ny Rapitso Pasteur Edouard sy ny ekipa rehetrarehetra ihany koa sy izay rehetra vonona hiarika an'izany de efa nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny any amin'ny faritra samihafa de efa fantatra fa ny sasany efa eto ny sasany efa ny andalana any zany de samy malagasy marary daholo zany ary de vonona aneo an'izay hetsiky ny fanavotam-pirenena ho an'ny fanehoan-kevitra zay de hoe mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra de miantso ny fitahian'ilay nahary zany ho antsika mba hitatana ny diantsika hivimbina de mila mitandrina tsara fa mangatsika ny andro indrindrandrindra amin'ty faran'ny herinandro ity de manova mafana de ho an'izay misitaka ny tanàna manao hoe vakansa moa zany mbola misy atokony ao anatin'izany de mila fitandremana tsara mihitsy any amin'ny diale rehetrarehetra any de mitsodrano antsika avita fa ho an'ny eto atoerana moa zany de Rapitso efa fionambe mihitsy de tongava eny Beorika Magro de aplazao namana fa ray mitondra folo io folo mitondra zato mitondra arivo mitondra ray alina de ohatran'izay le raharaha zany fa makasitraka atsika rehetra misaotra namana teknisianina ny ara-dalana tamin'ty herinandro ity indrindrandrindra ny namanao amin'ny radio Madao miasa mafy ny ekipa rehetra any de ny MBS ny eto amin'ny FOBS ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any de arahantsika amin'ny vaovao rariva satria nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpisolo vava ny MBS mahakasika indrindra ny famerenana ny MBS ao anatin'ny canal 7 parabole ny Star Times dia hoentsika ny ambangovango fa fampidirina fotsiny iny nalefanay voatsela teo iny makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy
fionambeo amin'ny fanavotam-pirenena fionambeo amin'ny fanavotam-pirenena izay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kanja amin'ny magrobe rivotra isabotsy 3 jolay 2024 manomboka amin'ny 7 ireo maraina atsona sy anasana anao mpanoana antoko politika mitovy hevitra syndika fikambanana sy société civile samihafa hiatrika izany sy taon-dehibe izany tongava mary aranavitra firenena masina ny tanindrazana